Ny tokom-bahoaka malagasy fantatra amin'ny fanafohezan-teny hoe avy izay mitsinjo sy miara-miosina amin'ny vahoaka malagasy dia manao izao fanambarana izao. Miara-mioty tanteraka amin'ny fianakavian'ireo manamanjo sy miraty pasitra nanahaingana ho an'ireo naratra. Tany misy olobe tsy miady zaza hoy ny fahendrena malagasy. Misy anefa ireo azo heverina fa olobe eto amin'ny firenena izay ray aman-drenin'ny malagasy rehetra dia nitondra fanjakana izany. Ao ireo ray aman-dreny ara-panahy sy ray aman-dreny ara-drazana, ary eo ihany koa ireo antoko politika maro toanay izay samy manana ny toerany sy ny lanjany avy eto amin'ny firenena. Raha mahita tsy takona felina ny zavatra iainan'ny firenena amin'izao fotoana izao, taony namono ainy, taony naratra noho ny zava-nitsanga tamin'ny asabotsy lasa teo. Aminay dia tompona andraikitra voalohany sady feno amin'izany no mitondra fanjakana, ka misintona ny sain'ireo izahay sy andinika sy eritreritra lalina manoloana izao toe-java-misy eto amin'ny firenena izao fa efa andohalika ny ranom-bary. Amin'ny mahatoko politika anay izay mpitiavana ato amin'ny aba dia miangava ny tompona andraikitra rehetra hifanantona hanao latabatra boribory faran'izay aingana, fa tsy misy zavatra tsy vitan'ny fifampiresahana. Ka ny sosokevitray dia ny fananganana fanjakana iara-mitantana hanomana ny fifidianana mangarahara sy tena demokratika marina ao anatin'ny fotoana fohy. Eto amin'ny famarana dia misaotra sy mankasitraka ny mpitandron'ny filaminana izahay noho ny fihetsika feno fahendrena asehon'izy ireo mpampiaro ny vahoaka sy ny mpananany tokoa sady tanjoka ary ny vozona ho an'ny tanindravana. Madagasikara, any malagasy tsirairay.